Faly miaravatsika mpanaraka n'ity serasera telo minitra ity indray amin'ity arivarivo ity iresaka kely momba n'ity zavatra iseho eto ity sika. Ianao miaraka ay ianao ko ndao miaraka sika hijery motera bon ahodina kely ty moteranao ty ty moteranao ty ka ahodina kely moteranao dia atao ambanimbany moteranao kika ambanimbany motera miemtremtra any ary mandrosonoso aty aloha mandrosonoso aty aloha miemtremtra any arina atosika tsara. Nahita niny zavatra iny ako dia tafitohana tahaka ny akamaroan'ny olona misaina rehetra satria hita hoe misy zavatra tsy mety, ny zavatra mitranga iny zany, zavatra anankitelo no hitako tsy mety amin'iny. Voalohany indrindra aloha dia ilay resaka zaza tsy ampy taona satria araka ny fahitako an'ireny ankizy nadireny dia mino fa zaza tsy ampy taona ireny nefa mpanaovana zavatra ohatran'ireny tsy miresaka arakira mihitsy fa resaka fanabeazana dia tsy mety ireny amiko. Izay zany zavatra anankiray anidrikitrihako hoe tsy mety ny zavatra nataon'ny mpanabe anankiray iny raha ohatra ka raintsika hoe mpanabe gangsta baba. Ny zavatra faharoa dia miresaka ara-javakanto fotsiny, zavakanto malagasy. Saro-piarotsika amin'ny resaka zavakanto malagasy, efa betsaka manao zavatra tsy mety ataony fa ianao mba eritreretina hoe mba afaka manarina an'ilay izy indray ve no manao an'ireny zavatra ireny. Azo raisina amin'ny hoe kolom-pitombena na hozy izy ny filazan'ny sasany anazy hoe zavatra ohatran'ireny no voizinao nefa ianao mieritreritra hoe mpanakanto malagasy miezaka manandratra ny soatoavina malagasy ka omeko tsy nitateraka mihitsy zany i gangsta baba maha-mpanakanto anazy namoaka an'ireny raha ohatra ka reny no heveriny fa zavakanto. Ary ny zavatra fahatelo eo amin'ny lafin'ny politika fotsiny, ianao zany gangsta baba mampanao politika azy maha-eritreritra ny hitondra firenena azy maha-eritreritra ny hitondra vahoaka azy dia zavatra ohatran'ireny no ahelinao ary le izy mifanindrindrindra amin'ny fanomanana ny fankalazana ny fetim-pirenena, zany hoe isy fety maromaro dia inihiriny mihitsy no manjary alaza ny asofon'ny olona maro mandritra nyity fetim-pirenena ity satria rehefa fety mazava ho azy dia izay hira malaza eo amin'ny fiarahamonina no andeha matetika amin'ny radio matraka azy isan-karazany hitranga amin'ny tele dia iny koa ny andeha any amin'ireo toeram-pandihizana isan-karazany, toeram-pankalazana isan-karazany dia ireny zany no anjary ho haingon'ny fetin'ny fahaleovantena Madagasikara. Ka mampanao politika anazy indray zany dia mbola tsy niko ndraiky koa gangsta baba amin'ity zavatra nataony ity. Izay zavatra izay no anisan'ny nanahirana ny saiko rehefa betsaka ihany koa ny olona eto amin'ny Facebook sy eo amin'ny YouTube nefa niteny anazy dia tsy mety ny saiko raha tsy miteny an'izay zavatra izay mba hoe mpampita hevitra mpanabe ihany koa ny tena. Ka misaotra antsika rehetra ny anatra amin'ny farany manaraka indray tsika miresaka zavatra mahafinaritra kokoa, zavatra miabo kokoa. Misaotra antsika, veloma tompoko.